Toan'ny votona parlementaire tia vaovao hitondra aina vao ho an'ny antoko. Fiovaovan'ny tetry ny andro, mirongatra ny aretina, mila mailo ny rehetra. Vahoaka navara-drano, mila alain'ny fanjakana tahaka ny fomba fiasan'ny antoko timina. Ankafaliana sy ampitiavana indray tompoko lasy sy tompoko vavy no iarabako no sady hitsidiako ny tokantranonao amin'ity harivan'ny zoma 10 novambra ataona 2 sy 4 arivo ity tonga soa indrainao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahatalavitry ny MBS ka manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny vaovaon'ny fahasalamana avetrany ary ny atsika manokatra ny fiarahana amin'ity hariva ity mirongatra ny areti-pivalanana na ny grippe intestinale sy ny aretina pahazo ny zaza amin'izao fotoana izao. Ampolony isan'andro ireo tonga manatona ny toeram-pitsaboana araka ny angom-baovao nataony namana mpanao gazety Ando Miaratina sy Avitra Ravaljaona ary Mateo Prince. Farafakeliny zaza sy ankizy manomboka eo amin'ny fahavalon'ny volana hatramin'ny 12 taona. Folo isan'andro no tonga eny anivon'ny toeram-pitsaboana maneho ity trangana aretina mampiaya ity. Saika mitovitovy avokoa no mahazo ireo zaza ireo. Mafana hoditra, mikohaka, mivalana izay miteraka arerahana be eo aminy. Eo ny fivoavan'ny toetrandro fa antony goavana mitarika izany ihany koa ny sakafo tsy madio. Maretina maladie d'origine virale zany amin'ny ankapobeny infection respiratoire haute d'origine virale sy ny aretina amin'ny fivalanana azo avy amin'ny virus ny tena lasa be dia be. Mafana ny andro be dia be mety ho antony. Antony moa zany azo tenenina dia antony azo avy amina microbe satria mahazo aina be microbe amin'lefa andro mafana be ohatran'izao. Potika ny tontolo iainantsika noho ny adosona nataontsika tsirairay avy tsika rehetrarehetra dia simba ny tontolo iainana. Eo anatrehan'izany dia entanina ny olona hoe rehefa ny ankizy kely marary dia oka ireo olona tena mba tsy miandryandry tsika raha aman-dreny fa mitondra andreo indrindra ny fivalanana. Zany be dia be manko ny fivalanana amin'izao. Mikakà izy mety tsy mikakà raha, mety mikakà raha, mety misy tsolololo, mety mamahy be izy, mety mandoa izy. Ny azo atao dia alohan'ny hitondrana an'ireo olona amin'ny toeram-pitsaboana dia amena rano izana ny ampisotroana rano. Na zany na zany be dia be kokoa ny olo-dehibe voan'izy io. Noho izany ny fisotroana rano sy tena zava-dehibe dia rehefa avy eo entina manatona ny toeram-pitsaboana tsy miandry na amin'ny andro na alina. Zay tenenina etoana fa be dia be ny toeram-pitsaboana misokatra na ny fanjakana amin'ny privé amin'ny alina dia manatona n'ireny toeram-pitsaboana ireny fa tsy miletika ao an-trano. Ankoatra io no mafisy mpitsabo hatrany fa misoko mangina ny COVID-19 tsy tokony hovarim-bariana ny rehetra fa anao toy ny anak'Andriamaso ny fahasalamana isorohana ny mety ho fianaka izany ka hitera-doza ho an'ny sambatan'olona ny amin'ny tsy fanajana ireo fepetra-sakana amin'ny fiainana andavanandro. Oka ireo olona le goragorantsika aokatsika mba hanaja ny fepetra rehetra satria mbola tsy foana tanteraka ilay valana retina mbola tsy voafehera tany. Manarak'izay eto amintsika eto Madagasikara tena mbola vitsy dia vitsy ny olona nanao an'ilay vaksiny. Izay anentanana antsika rehetrarehetra hoe tongava ireo olona manao vaksiny izay tenenina etoana fa maimai-poana fanomezana avy any ivelany an'ireo natao omena antsika maimai-poana ka mba manentana ny tena hoe manaova vaksiny ireo olona mitadiava fotoana kely. Marina fa tena sarotra tokoa ny fitadiavana, sarotra ny angataka permission ampiasana tongava mba manao vaksiny. Mila mailo tsika satria efa iaraha malala efa misokatra ny sistany, misokatra ny frontière. Ny anton'izay dia aleo mailo foana mitandrina ajana daholo ny fepetra rehetra izay efa fantatritsika tsy manao kitoto. Araka izany mila mitandrina ny rehetra tsy mbola foana ny valana aretina COVID-19 eto amintsika. Tsy misy efa tsy ny fanaovam-baksiny ihany aloha hatreto no ahafahana miaro tena manoloana ny fianaka izany. Efa maro ireo fitoeram-pitsaboana afaka anantonana anaovana ny vaksiny toy ny amin'ny vaksiny odron mety ampiflu sy be felatanana ary eny anivon'ireo toeram-pitsaboana fototra manerana ny distrika rehetra ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga. Hatreto aloha ny vaksiny Sinopharm sy ny Janssen no afaka sitrahany malagasy. Eo amin'izay vaovaon'ny fahasalamana izay hatrany dia ankalazaina ny 14 novambra ho avy izao ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta. Ho an'ny amadiay tsy faravohatra tena nambara izy ireo androany fa miatanora hatrany ireo olona voan'ny diabeta ho antsika eto Madagasikara. Ny antsiprian'izay avetrany ary eo amin'ny sary sirindra tsara ny toky raha marina.
miamandrosotrany ny taonan'ny malagasy voan'ny diabeta eto Madagasikara ary eto manaranaka ity aretina ity saingy matetika dia rehefa mandroso taona ny olona iray vao miseho ny trangan'aretina. Amin'izao fotoana izao anefa dia fantatra dia mihatanora hatrany ny olona ahitana ity soritra aretin'ny diabeta ity. Misedra olana koa anefa ireo olona voan'ny diabeta eto amintsika ka manao antso avo ho an'ny rehetra ny Amadia tsy faravohatra. Nanao ny antso zany ny Amadia sy ny mpiandraikitra ny diabeta eto Madagasikara satria eto amintsika somary sahirana zany sahirana ireo diabetika misitraka ny insuline dia mba manao antso ho an'ireo olona tokony andraikitra zany manao antso ho antsika rehetra zany hoe ahoana ny anampianareo diabetika ireo amin'ny insuline ohatra zany koa fanafody hoanina ny antso zany dia hoe ahafahany miaina fampianarana momba ny ara-tsakafo dia ohatr'izay manao antso zay hoe ahoana mba hanampianareo diabetika ireo amin'ny fampianarana ara-tsakafo fanohanana ara-tsaina an'ireo diabetika ireo nanao antso zay hoe ahoana nanohanana azy dia ny fampianany fitiliana ny diabeta io fanaraha-masony diabeta io hitanao le hoe glucomètre moa tena hoe mahazatatsika ahafahan'ireo diabetika miteste mifantatsiramamy isan'andro izy mba manana ny azy zany dia manao antso zany hoe ahoana no ahafahany rehetra mba hifanampiana an'ireo diabetika marobe eto Madagasikara mba ahafahana misitraka zay. Ny 14 Novambra ho avy zao moa no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny diabeta. Ny lafim-baovao ny fahasalamana izay hatrany dia tsy ahitana vaksiny BCG miaro amin'ny aretina raboka inanivon'ny CSP2 distrikana Atsimbrano amin'izao fotoana izao. Lany tahirim-baksiny ka miandry ny fahatongavan'ny famatsiana vaovao indray avoisy ny vaksiny BCG eny antoerana. Sahirana araka izany ireo ray aman-dreny vao tera-bao manoloana ity tsy efisy ny vaksiny BCG ity. Inanivon'ny CSP2 Mahamasina sy Hôpitalitosy vao mahita vaksiny ary filarambe no manao izany. Herinandro maromaro zay no tsy nisy ny vaksiny BCG intsony teny amin'ny CSP2 distrikana Atsimbrano. Fa aretina faefatra mbola pazony olona eto Madagasikara ny tazomoka. Ny firenena Amerikanina no anisan'ny firenena voalohany matsy vola antsika eto Madagasikara. Isan'izany ny nametrahany ny laboratoara manao fikarohana mikasika ny moka any Antsiranana. Jessica Miray Simano Randre Malala. Ny taona 2024 olona mahery ny iray faingo efatra tapitrisa no tratry ny tazomoka teto Madagasikara. Izany hoe 5.900 ny isan'ny mponina. Aretina nisan'ny mbola mamono olona betsaka eto amintsika ihany koa ny tazomoka. Raha ho an'ny 3 volana voalohany taona 2024 fotsiny 7.700 ny olona maty ny tazomoka teto Madagasikara. Anisan'ny mandray anjara goavana amin'ny fiarovana sy ny fiadinan'ny tazomoka ny firenena Amerikanina. Mitentina hatramin'ny $2.20 tapitrisa ny famatsim-bola azontsika avy any Etazonia avy amin'ny alalan'ny tetikasa USAID. Isan'ny fototra-fitrasana tsangan'ny firenena Amerikanina tamin'ny alalan'ny filoham-pireneny ny septambra 2024 izao ity laboratoara manao fikarohana mikasika ny moka eto Antsiranana ity. Ao anatin'ilay tetikasa PMI Vector Link. Toy izao ny asa atao ny trano fikarohana. Voalohany dia manao izahay natao hoe surveillance entomologique. Izany dia ilaina ahafantarana ny karazany moka misy eo amin'ilay toerana. Ilaina ihany koa ahafantarana ny habetsaky ny moka isam-bolana. Ankoatr'izay dia ilaina ahafantarana ny toetoetra ny moka. Ohatra hoe tia kokoa manaikitra olona ve izy na tia manaikitra biby. Any anaty trano ve izy manaikitra kokoa sa ny ivelany. Dia ankoatran'izay dia manao izahay ny atao hoe test de sensibilité des vecteurs aux insecticides. Dia manarak'izay dia manao ihany koa izahay ny atao hoe investigation entomologique autour d'un cas. Izany hoe rehefa misy cas de paludisme zany signalé any amin'ny centre de santé dia mandeha izahay manao fanadiadiana manodidina an'ireo toerana ireo mijery ny présence ny hoe misy le moka mpitondra tazo ve eo amin'ny manodidina eo. Dia ny ankoatr'izay dia manao collectana moka izahay zanany sy moka adulte. Dia entina aty amin'ny laboratoire insectarium sur terrain ompina izy ireo mba ahafahana mahazo effectif marobe ahafahana anatanterahana an'ilay atao hoe test de sensibilité aux insecticides. 700 amin'ny trangana tazomoka dia hitany amin'ny ireto faritra manaraka ireto.
Atsimatsinanana, Atsinanana, Vatovavy, Fitovonany, Iorombe, Anosy, Atsimondrefana ary Sofia. Afana mafantatra ny toetetry ny moka ny laboratoire ka afana ihany koa manao ny antsoina hoe lutte antivictorielle. Miandraikitra ny ady amin'ny moka famindra-tazo na hoe vecteur du paludisme zany lutte antivectorielle. Ny PMI tsy eto Madagasikara rery miasa fa miasa amina pays firenena 520 aty Afrika ambany Sahara zany. Dia misy koa firenena roa any Azia, Cambodge sy Vietnam. Dia firenena ray any Amerika Atsimo Colombie. Zay ny toerana iasan'ny vecteur link. Ka ny vecteur link indray dia projet zany nampiandraiketin'ny PMI an'ly apte associate. Tsy mbola ampy ny teti-bola eto amintsika hiadina amin'ny aretina vectorielle na ny lutte antivectorielle toy ny tazomoka na ny dengue. Isika raha teo mbola miandry ny famatsim-bola avy any ivelany hatrany. Ny lafim-baovany sosialy indray dia fokontany enina eny amin'ny manodidina Manjakamiadana no tandindomindoza amin'ny mety ho fiotosahan'ny tany rehefa vanim-potoana ny orana tahaka izao. Natao faritra mena sy nofaritana nanomboka omaly ireo fokontany enina ireo. Ary nisy ny fanomezana toromarika ho an'ny olona mipetraka eny atoerana mba hisorohana ny loza mety hitranga. Atoerana manodidina ny 10 ka hatramin'ny 70 metatra miala amin'ny voditany Manjakamiadana moa ireto nofaritana ho faritra mena ireto. Fantatsa avokoa ny 550 isanjaton'ny mponina ao amin'ny commune ambanivohitry ny Akadinandriana amin'izao fotoana izao. Olana anisan'ny sedrainy tatsa any atoerana ny faratsy ny lalana amin'ny famoana ny vokatra. Jessica Miray Manorandre Malala ary Tahirinena. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny fahasarotan'ny lalana mihazo any Akadinandriana. Efa amantaona no tsy nisy fanamboarana ny lalana makaty any ka manano sarotra ho an-tansany famoahana vokatra. Voatery babena na loloavina na entina bisikleta ny entana amonjy ny alarobia na Batomanga na talata ny Morokay. Lalana eo amin'ny 570 km ny voatery tsy maintsy andehanana tongotra miaraka amin'ny entana. Raha ny olana tena sedraina zany ty amin'ny commune Akadinandriana satria moa le commune Akadinandriana midadasika be indrindra fa ity fokotanina tamin'ny mariny ity dia eo amin'ny lafin'ny lalana anankiray dia le fampandrosoana zany tsy ampy satria le lalana zany tena sahirana be zany le mpamatsy vola makaty aminay dia ny lalana zany tena sahirana be zay amin'ny resaka lafin'ny lalana. Famoahana vokatra zany ny tany mamokatra fa ny faritra ndrefandrefana akaikikaiky Antananarivo iny zany no mahazo tombotsoa rehefa zahay aty amin'ny faritra Antsinanana vokatra lalana dia tsy manantala-pahafahana mihitsy. Famoahana le vokatra amidy amin'ny vidiny izay vidiny aty an-tanàna. Misy collecteur zany mankety. Tsy misy collecteur fa dia mibaby any an-tsena. Baby any an-tsena dia zay no ambahana vokatra. Miady rery ny tantsa satria ankoatra ny faratsy ny lalana dia olana ihany koa ny fahalafosan'ny masimboly izay tsy maintsy avaozina isaky ny 3 taona. 2 sy 2 alina ariary eo ny daba saingy sarotra ho an-tantsa ny fitadiavana io volo io. Sarotra tena sarotra satria le izy masimboly zany le karaman'ny salakatsazana atao hoe 4 arivo isan'andro dia mandeha 4 andro izy zany vao mahazo an'le tokony hividianana an'le masimboly. Efa mila tsy avy eo lintsony ny fambolena zara raha misy rirana sisa. Izy aloha zany azo ranana kely raha ohatra ka hoe manoto zesika ianao hoe arakaraka le fanentanana le taloha tamin'ny andro tamin'izany dia misy zany le fanentanana hoe atao an'izao le tokony fambolena raha amboly ianao dia tamin'izany moa zany tena hita hoe niety be mihitsy satria tamin'ny talohan'ny fanonganam-panjakana iny zany dia niety be mihitsy ny fiainana eto aty fa vao niongana moa zany ny président tamin'izany dia izao ny zava-misy tena hitany tena miatra any anaty volany mihitsy. Sahirana be mihitsy raha misy hoe tena hoe ranana kely fotsiny zany zao maika moa fa hoe misy an'izao toetrandro miovaova zao dia tena sahirana. Tsy ny eto Akadinandriana ihany fa saika amin'ny tantsaha rehetra eto Madagasikara dia misedra olana goavana toy izao avokoa.
fa miaratsy atrany akoa ny lalana makany Marlambo amin'izao fotoana izao. 2 andro vao tonga any atoerana raha mandeha moto ary 5 andro kosa raha mandeha fiara vaventy. Lalana mirefy 30 kilometatra io efa ratsy sy mba tanteraka io ary tena mampijaly ny makany antoerana amin'izao andro avorana izao. Manao antsoavo amin'ny tompon'andraikitra ny mponina any Marlambo sy ny zanaka ampelezana any atoerana mba anamboarana lalana satria efa ela no sedra olana tamin'ny faratsindalana izy ireo. Vaovao ny fanatanjahantena indray dia mianjandroany tady eo anivon'ny malagasy rugby sy ny solotenan'ireo club ao anatin'ny dopel top 20 mitaky ny anomezana ny lelavola 20 tapitrisa ariary hiatrihana ny lalao famaranana ny solotenan'ny club milalao ao anatin'ny top 20. Efa nisy ny fanomezana 30 tapitrisa ariary ho an'ny club avy amin'ny federation fa tsy naken'izy ireo izany. Manambana ny tsy hiatrika ny lalao amin'ny ampavanondalana izy ireo raha tsy mivaly ny fangatahany. Etsakilan'izay nanambara ny federation malagasy rugby fa midina division sy tsy mahazo milalao eritaona ny club tsy manaiky ny fandaminana. Vaovao ny fanabeazana indray dia miezaka ny mitady lalam-piofanana sy lalakasa ho an'ireo mpianatra na vita fianarana ao aminy ny université ny FJKM Vaovao. Fantatra ankehitriny fa miezaka ny mitady fiarah-miasa amin'ny sehatra tsy miankina maro isan-karazany ity université ny FJKM ity. Ny antsiprianzay eo amin'ny sary sy rindrantsarany toky raha maro lahy. Miezaka ny manitatra ny lalam-piofanana maro isan-karazany sy mitady lalakasa maro ho an'ireo mpianatra na vita fianarana ao aminy ny université ny FJKM Vaovao amin'izao fotoana izao. Tsy mora mitady lalakasa amin'izao fotoana izao. Eny, na dia ny fianarana asa aza. Tsy mijanona ho amin'ny fampianarana fotsiny aina nefa fa tonga hatramin'ny fikolona ny ara-panahy. Ny tanjon'ny université Vaovao manokana dia izao hoe université fiangonana izy. Ny voalohany ao aminy aloha izany ny sotoaviny voalohany dia manana ny hoe en Krista mihitsy izy ary dia tsy ny hafahafa ny baobaba ny ara-niasa taminy ao anatin'izany dia efa tombontsoa be izany hoe miray tanjona ny hanofana mpianatra tsy ho avara-pahalalana ihany fa tena hanana fahendrena sady olona vonona ny vanona eo anivon'ny firenena. Zava-dehibe izany ary ilainay amin'ny université rehefa nametraka ireny taratasy fahazondalana mpanjakana reny izay dia antanina mandrakariva iza ny mpiara-miombonantoka aminareo dia ao anatiny izay ary hitantsika moa tombontsoan'ny mpianatra ho vatsiny izy ireo hanohanana azy ireo mitraikefa tombontsoa goavan'ny université izany tompoko. Totosa androany ankoho ny fifanaovan-tsony mpiara-miasa eo anivon'ny université ny FJKM Vaovao sy ny banky tsy miankina iray ahafahan'ny mpianatra manao fianarana asa mandritra na ao aoriany ny fianarana. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia mianjandroany tady eo anivon'ny gouvernemanta etiopiana sy ny pioko Tigré ireto farany izay mikendry ny atongavana ao Addis Abeba ao an-drenivohitra. Tsy miempotra manoloana ireo pioko ireto ny tafim-panjakana any antoerana. Mitatitra amintsika ny antsipriany mikasika izay onjalalana raha nafimanana sy tahirinena. Efa oeritaona izao no niaina tao anaty ady ny any afara sy amara fahatra hipetrahan'ny pioko Tigré any Etiopia. Efa miamandroso mikendry tsikelikely any Addis Abeba renivohitra reto pioko reto ary sarotra ho an'ny tafim-panjakana ny manaka anazy ireo. Tamin'ny alarobia lasa teo dia ny tanàna ny Kemise 570 kilometatra avaratry ny renivohitra no azony miaramila ny TPLF. Miditra ao anatin'ny amehana noho ny fisian'ny korotana ny any Etiopia nanomboka omaly ary ahatra erim-bolana izany. Araka ny tatitra navoaka amin'ny firenena mikambana na ny ONU dia olona efatreto no miaina ao anaty tsy fisiana sakafo any Etiopia amin'izao ary ahina ny akaran'io isy io raha mbola tsy milamina ny ady an-tranony toerana. Ny antso fitoniana manoloana izany ny fikambanana iraisam-pirenena raha ny vaovao mivoaka omaly. Iamafy ny krizy ara-tsosialy efa misy any Etiopia raha tafakatra ao an-drenivohitra ny pioko avy amin'ny TPLF na ny Front de Libération du Peuple du Tigré raha mifampitam-baovao nataon'ny USAID. Nandamoka foana loatra eto ny fampiresahana teo amin'ny gouvernemanta sy ny pioko ary efa volana maromaro izay no tsy nisy fampidirana solika, fanafody sy fitaovam-pitsaboana intsony any Etiopia.
Vaovao avy any Frantsa indray dia niamafy ny fepetra isoroany ho amin'ny tsy fiparitahan'ny Covid-19 any Frantsa amin'izao fotoana izao. Tsy maintsy iverina anao arivava sy arorona ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany any amin'ireo départementa 6 ahitana fiakarany isan'ireo olona voan'ny Covid-19 manomboka ny alatsinainy ho avy izao. Mbola onja lalaina raha ny avimanana sy tahirinena hatrany. Olona ray alina no voatily fa mitondra ny Covid-19 ny alarobilasa teo tany Frantsa. Iamafy araka izany ny fepetra sakana isoroana amin'ny fiparitahana aretina any amin'ireo départementa ahitana tranga vaovao be indrindra. Raha ny vaovao navoaka ny mpitondra teny gouvernementa frantsay Gabriel Attal ny alarobilasa teo. Tsy maintsy iverina anao arivava orina indray manomboka ny alatsinainy ho avy izao ny mpianatra any amin'ny ambaratonga voalohany any amin'ireo départementa 7 ahitana tranga vaovao be indrindra. Anisan'izany ny any Le Maine-et-Loire, la Seine-et-Marne, la Loire-Atlantique, la Drôme, raha ny fampitam-baovao avy amin'ny gouvernementa frantsay hatrany. Mijanona kosa ny fanaovana arivava orina ho an'ny mpianatra any amin'ireo départementa ahitana trangana Covid-19 latsaky ny 50 amin'ny olona ray hetsy mandritra ny 5 andro misesy. Nanomboka ny volana Oktobra, départementa 7 any Frantsa no efa tsy nampiasa arivava orina intsony tany an-tsekoly. Saingy izao miverina tsy maintsy mampiasa izao indray ny départementa 7 vokatry ny fiakaran'ny tany marary vaovao. Eo amin'ny lafim-baovao politika indray dia araka ny efa fantatsika dia voafidy ho filohan'ny vondrona parlementaire ny TIM eo anivon'ny antenimieram-pirenena ny solombavambahoaka fetra lamsafin'olona. Nampafantatra ny tena anjara asan'izany filohan'ny vondrona parlementaire izany ny tenany tamin'ity androany ity. Ary ny fanagidina eo amin'ny sary sindrantsary ny toky raha marila. Ny alarobilasa teo no voafidy ho filohan'ny vondrona parlementaire TIM ny solombavambahoaka fetra lamsafin'olona. Androany dia nampafantatra ny tena anjara asan'izany atao hoe filohan'ny vondrona parlementaire izany ity solombavambahoaka ity. Fisaorana no atolotry ny filohan'ny vondrona parlementaire honorable José avy any Antsirabe 2 tamin'ny andraikitra izay efa niraisiny nandritra n'izay rotaona na filohan'ny vondrona parlementaire TIM azy izay. Marina tokoa izany fa ny tenako no voafidiny namana indray andimby ny président honorable José. Ny vondrona parlementaire amin'ny ankapobeny na ny filohan'ny vondrona parlementaire dia mandrindra ny ary ny famitsinjara ny andraikitry ny zany solombavambahoaka anatina vondrona izany dia anisan'izany ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara izay rahantsika mahalala fa ao anatin'ny vondrony mpanohatra ihany koa. Inona ary ny andraikitra dia izay voalohany indrindra aloha fampizara vaovao na avy ny anivon'ny antenimieram-pirenena io na vaovao sy ny toromarika avy ny anivon'ny atoko sy ny avany amin'ny filohan'ny atoko. Manoloana indrindrandrindra izany toromarika izany manoloana ny fanapahan-kevitra izay tokony ho raisina na andraisana fanapahan-kevitra manoloana mety ho tolo-dalàna io, mety ho volavolan-dalàna io, mety misy resaka fankatoavana io na tsy na ratification dia mizara izany vaovao izany sy ny zava-misy amin'ireo namana ray vondrona tiako Madagasikara io dia manao ny ady hevitra amin'izay mety position na hoe hevitra iraisana manoloana eo anatreny ny assemblée nationale na eo anatreny ny antenimieram-pirenena tokony ho raisina izany vondrona izany indrindra tsy adino izay mahampanohatra ny vondrona parlementaire tiako Madagasikara zay. Ao anatiny ihany koa ny fampatsiahivana ny amin'ny andraikitra zany solombavambahoaka tsirairay indrindra amin'ny mampanohatra sy amin'ny matiako Madagasikara zany hoe fampatsiahivana ezaka amoaka ny tenako miaraka amin'ireo namandreo izay hoentiny olona nina eo anivony zany vondrona izany fitsipika anatiny ifampifehezana ny zay ny mbola tsy nanana ny atoko tiako Madagasikara teo na ny vondrona tiako Madagasikara ao amin'ny antenimieram-pirenena izay fampifehezana fitsipika ifampifehezana mba hahafahantsika miroso ary manome lanja izany vondrona izany indrindra amin'ny mahavondrona mpanohatra azy. Mampafantatra ny vahoaka hoe manao ny asan'ny mpanohatra, manao ny asan'ny solombavambahoaka tsy mizarazara fa mirahina ary tsy voatery hitovy hevitra zany anazy zany fa zay lany maro anisa ny position raisin'ny vondrona parlementaire eo anatreny antenimieram-pirenena ary miaino ihany koa izay toromarika avy amin'ny filohany atoko dia président Ravalomanana izany. Fantatra ihany koa fa nisan'ny tafiditra anatin'ny fameloma masony antoko tima ihany koa izao fanivany rafitra izao. Ao anatin'ny fanindrina sy ny eritreritra mihitsy izay ary miaradi sy mifanojo amin'ireny resaka hoe redynamisation ny atoko tima io tsy anivon'ny atoko ihany fa araky ny teniko eny anivon'ny androm-panjakana toy ireny dia tafiditra amin'izany ezaka
anoy ny asan'ny filohany vomiera ny vondrona parlementaire teo aloha de ezaka anki tonga zavabaovao amin'ny alalan'ny hoe fanontaniana sy fakana ny hevitra solom-bavambaoka tsirairay avy indrindra manoloana an'ireny hoe fionana amin'ny fasafasa amin'ny gouvernement ireny zany dia ezaka indrindra hoe inona no tiana ho resahana mba tsy andry solom-bavambaoka ray ary ny anao inona mba tsy hitovy zany ny fanontanianao apetraka de mandravona an'izay ihany koa any amin'ny farany ahafahana hoe mametraka feikevitra anankiray tokana hitenenana amin'ny anaran'ny tiako Madagasikara zay zany hoe mba isiny ny ainga avao tsy eny anivony araky ny anivony atoko ihany fa lalana anankiray sy fitaovana anankiray entina manao an'izay fanomezana ainga avao sy redynamisation ny atoko zay ihany koa izany hoe fandrindrana sy fandaminana eo anivon'ny solom-bavambahoaka izany izany rehetra izany natao de mba hitsinjovana marina ny tombontsoam-bahoaka izay fatrotraka ny angidi-piainana noho ny tsy fahaiza-mitata ny Andry Rajoelina. Fanahitsy ny resak'ireo mponina tao amin'ny distrika Navaratrano androany malona ny fomba fiasan'ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao. Fitaratra ho an'ny fanjakana ny fomba fiasan'ireo olom-bofidy ao anatin'ny antokotima raha ny fanehoan-kevitra nataon'izy ireo androany raha ny resaka tamin'ny andro miaratina sy avitra Vaovao Zoma ary Mateo Prince. Ny tombontsoam-bahoaka no tena hijoroana ho an'ny antokotsika i Madagasikara. Raha ho an'ity lalana amin'ny 5 kilometatra 400 metatra ity izao dia efa nandritra ny fivoriana ara-potoana inefatra ny sesy no nanaovany solom-bavambahoaka Jerirandriambolaina Antsoavo sy fangatahana ny anamboarana azy. Efa ny taonany maro no niandrasan'ny mponina Avaradrano ny fahavitany ity lalana izay mampitohy tsara sotra hatreny nosy avaratra ity. Lalantany nampijaly ny mponina indrindra rehefa vanim-potoana ny fahavaratra saingy tsy hita ny fanjakana raha tsy efa nitabadaban'ny solom-bavambahoaka avy amin'ny fanoerana. Raha mahafantatra moa zany momba ny atao hoe fisokafan'ity lalana ity zay sokatra ato dia tia manamarika fa anisan'ny tena mamaolana be amin'ny vahoaka Navaratrano izy tikatra mampifandray distrika anankidimy izy ity ary zay no antony medivany tenako manokana raha niona tamin'ireo gouvernement atao amin'ny assemblée nationale hoe hosokafa n'ity lalana ity dia nisy fotoana moa tadiditsika tamin'ny fahatogavan'ny mpamparay masina teto Madagasikara ireny dia naresy lahatra amin'ny zareo ihany izy satria namaolana be deaibe dia zay no antony hoe anisan'ny mahafinaritra zany hoe vita le lalana dia hisitraka an'izany ny vahoaka Navaratrano sy ny vahoaka rehetrarehetra zay tokony hisitraka ny lalana io zany. Ezaka goavana no vitan'ny solom-bavambahoaka hoy ny mponina eny an-toerana manoloana ny fijerena ny tena zava-manahirana azy ireo. Volam-bahoaka no ampiasain'ny fanjakana noho izany tokony izay mahasoa sy faharan'ny fiainam-bahoaka no jerena ho hiatrany ny fanazavan'izy ireo. Atsanany mantsy lalana mandeha mamaky tanàna izy io miala eto dia mahazo ny isam-panana makany Ambato fotsy. Rehefa simba ny lalana amin'ity lalana ity na misy problème iny aminay iny foana ny andanana nefa dia izao no lazaiko anareo fa rehefa avy ny orana hatraty fotaka ny jiro tsy misy mpanendaka amin'ny fito dia efa tsy afaka mivoaka ny trano zay. Efa ela tokoa no nanirinay amin'ny fitahan'io lalana io ka raha tsy nisy anazy ety fotony izay miaraka aminay vahoaka ety fotony dia tsy ho tao afavoaka izao zavatra zao. Raha antsika apetraka kosa nefa dia ny hoe irariana ny hitaran'ity lalana ity fa zadino fa ny volam-bahoaka no miasa sy iainana eto amin'ny firenena. Mazava ho ny solom-bavambahoaka ny fotom-pijoroana sy ny fifampitaizana ao anatin'ny antokotimina dia ny vahoaka aloha. Izay no antony mahatonga azy hiady mafy ny anamboarana izao lalana izao mba hiadanana ireo ambanilanitra sy ny vahoaka madinika. Fatotosa androany kosa ny fameloma maso ny antokotima ao amin'ny fokotany ampandrana boribory-tany fahatelo. Fantatra fa tamin'ity fameloma maso ny antokotima ity dia laza ny solom-bavambahoaka feno rahalambo manana fa mila mandray andraikitra teny izao ny pomba ny antokotima anaramaso sy hiady amin'ny alabato mety hitranga sisy ao amin'ny endriny rehetra amin'ny fifidianana ho avy rehetra eto Madagasikara. Tsy aivina hatrany fa ny 20 Novambra ho avy izao ny fianamben'ny vahoaka mpikambana ao anatin'ny antokotima ao anatin'ny boribory-tany fahatelo.
Anoisantsika ny fiarahana amin'ity hariva ity sady atao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa no hitondrana aminao ny fampitinana ny fandarana miara-manonja tamin'ity androany ity ny mpanatanteraka tamin'ny sosialim-bahoaka mony adihevitra tamin'ity androany ity. Gera Mahamenjanahary sy Manora Andriamalala. Nasa daikatra sy navalalany ary nampametra-panotaninany maro nahita ty plaky izay misy soratra hoe solombavambahoaka max miasa ho an'ny vahoaka teny amin'ny faritra Ambohimanarina iny. Raha ny fanadihadiana izay natao anefa dia vola madiodio avy amin'ny siada na ny CLD teo aloha io no ampiasaina anaovany foto-drafitrasa io vola io anefa tsy mivoaka raha tsy efa misy ny sonia ny solombavambahoaka roa. Tsy ianao ny devako fa le fotom-pisainana mampanahelo ny resako isandroany tsy ny tena an'izany aho izy fa iny ny tele tsy ny tena an'izany siady zany siadiko izy fa ianao misy kinao ka filompiana zany filompiana tsy afaka hitena an'izany mihitsy ao anatin'izay ka zay zany dia ohatritsika ho profo mipitoaka amin'ny tentany ry vahoaka Nambatolampy Afaratanàna ry vahoaka Ambohimanarina hoe mandainga ohatr' zany ny olona voafidy. Ankoatra io dia nitondrany fanazavana ihany koa ny momba ny savorovory izay nitranga teny amin'ny tsenina Ambohimanarina herinandro vitsilasa izay nambarany fa didiny besandro no niseho ka mahatonga ireo mpivarotra hitrotra jadona sy ny teny mamoafatika efa anatin'ny vidéo ananako daholo zany manaiky ireo arrangement asio fifampiresahana fa zatao tervemanta le olona ehetrety hoe nitrosa tamin'ny banko reo olona reo nindram-bola tsy nivarotra nandritra ny 4 taona tamin'ny confinement manambady amanjanaka reo olona reo tonga de sorinao tervemanta zao ve ny olona ao anatin'izay zany olona tsy hitrotra efa neotiko teto ny sonia amantsatony no mafisiny solombavambahoaka ity atrany fa mampikaikaika ny vahoaka eny Ambohimanarina sy ny manodidina ihany koa ny momba ny RFD tsy mifanaraka amin'ny adidy alohan'ny vahoaka ny asa tonga eny fotony. RFD zao io dimanjato isa tokantrano no alaina isam-bolana ohatra zao fokontany anoso zao io misy 900 tokantrano de eritretra zany reo zany ny volazo de misy tsy mahazo taratasy ao amin'ny fokontany tsy mahazo kariny pokotany raha sy maloha 500 ariary atao foadozy no alohany zay vao mahazo an'le kariny pokotany fa ny zavatra ataon'ny olona ao anatin'le izy le fanadiovana tsisy misy atao fanadiovana tatatra lalana tsy mandeha an'zay loana zany isan'ny teraka resabe ihany koa ny mahakasika ny prime exceptionnel teo anivony orinasa Jirama miompampana ny volanvoaka eo anivony orinasa mpanjakana ity raha ny sorabola izay mivoaka kanefa lazaina fa bokatrosa ny orinasa mpanjakana Jirama ankehitriny mahatonga ny faratsin'ny kalitao omena ny mpanjifa. Raha miainga avy aty ambany miakatra any ambony zany izy dia commencé amin'ny DG zany dia 180 millions d'ariary de misy sasany eo amin'ny 110 millions d'ariary de miakatra 140 millions d'ariary de ery ambony ery 5 millions d'ariary ny farafahakeliny anatin'le prime ity zany mendrika hitondrana fanazavany tena io ve le prime mandresahany tale général hoe nisy tokoa le prime de io soraboly io ve fa raha io soraboly io le izy manoloana ny fahasairana ny Jirama ray de deux manoloana ny qualité des services omeny Jirama akoatra ny facture miopapana tena miopapana le facture akoatra ny fahaefatra ny fahampitehany fitaovan'ny olona ny tokantrano nefa tsy misy mihitsy ny fandraisana ndraiky tsy le Jirama. Nisarika ny saim-bahoaka ny mpanentana ny fandaharana androany manoloana ny fomba fiasan'ny fanjakana sy ny zava-misy ianan'ny vahoaka amin'izao io ho an'ny solombavambahoaka todisoa tenao mafisiny fa isan'ny andrasan'ny mafy ny fionana eo amin'ny solombavambahoaka sy ny mpikambana ny gouvernemanta manoloana ny fahoriany ny vahoaka malagasy izao. Fa mamola vola ho piasa fa tsy ho pandrara ny raha fampianarana misy eto Madagasikara. Nisy akony ratsy teo anivon'ny tontolon'ny fandrarana teto amintsika ihany koa ny krizy maro no lalovan'ny firenena nanomboka tamin'ny taona 2020 nanao ny angam-baovao mikasika izay onjalalaina raha navimanana sy tahirinena. Teo amin'ny resaka fandarana hoy ianao teo hoe ny olona mivolavolaina ohatry hoe hiasa zany raha eto amintsika ny davitra misy eto amintsika zany efa tsy tonga tsy tamin'izay fa ny safidy any andarata teo arina satria tsapako loatra fa misy fahabangana eo amin'ny fiarahamonina sy eo amin'ny rafitra misy raha ohatra ka hijanona piasa daholo ny olona satria eo aloha zany voalohany raha vao mandraray ianao dia miasa ho an'ny olona faharoa ihany koa mifampiodinana amin'ny resaka toe-karena satria ianao amin'izay fandarana zay mety hoe manafatretana ianao
manome service ho an'olona ihany koa noho izany zay natonga natapa-kevitra hoe aleo aloha mba hanao andraraha satria raha hiasa foana de izy ary ny amin'ny asa ho an'ireo olona tsy miasa satria fantatsika ankehitriny fa maro ny tsy anasa somary magaga ihany somary tonga de hidirako manko satria mitentsika hoe mandroso misy ny asa nefa raha fijery azy ankehitriny de betsaka ny chômage eto amintsika satria betsaka ny tsy anasa taorianany zavatra nisy korotana ataoko hoe tamin'ny 7 sy 4 arivo zany de betsaka ny tsy anasa satria raha tsika mahafantatra fa betsaka ny orinasa nisy orinasa teto Madagasikara nampiasa olona be dabe izy fa ny zahana nompotehana de lasa misy olona be deabe zany tsy nanana asa tao na mivantana na akolaka tsy nisy ny client raha zay malaza azy tao anatina nandrina coronavirus tao anatin'izay zany de hoe satria ny vahiny zany no manisan'ny mampiodina ny resaka tourisme eto Madagasikara nefa tsapa fa tsisy ny tourisme noho izany de voatery tsy maintsy nanala ny mpiasa maromaro tao amin'ny orinasa zany ny tena tamin'izany fotoana zany hoe mba hitazomana zay zavatra misy eo aloha zany de voatery nareo tsy maintsy esorona mba tsy hampisy mifantianto de ny fanadihadiana inakory tompoko lasy sy tompoko vavy netiko manakatona ny fotoanan'ny famparalam-baovao tamin'ity androany ity isoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany aza donona fa mbola misy ny fandarana global news aorin'izao famparalam-baovao izao aorin'izay kosa no anarahinao ny fandarana sailasao ary aorin'izay rehetra izay no anarahinao ny andian-tantara mitondra laoteny Vaovao Diaries ny orona tsara indray amin'izay atotry ny MBS Zoma kosa aorin'izay rehetra izay dia mitondra laoteny Blue Red Sky ny sampana famparalam-baovao kosa de mametraka ny veloma mandrapitafa aminao ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy sy tompoko vavy veloma tompoko